Iresaka baolina kitra sika aloha vetivety tapabolana mialohan'ny anombohandingan'ny famarana ny fidina tompon-dakan'ny ligna Analamanga dia efa vonona ny fikarakarana amin'izao fotoana izao raha nambaran'ny filohan'ny ligy Rakoto Arimanana Entso ankoatr'izay dia efa anomboka tsy ho ela ihany koa ny fifanana ho an'ny sokajy Sandrany. Ny mikasika an'iny moa zany dia isaorana manokana ny fédération fa dia zay tokoa le hoe fiara-miasa ao anatin'ity fampandrosoanan'ny baolina kitra ity fa dia nanaiky zany zareo ny ampijanonana ny calendrier ligue izay anatanterahana le boule des as io zany hoe ny 21, 24, 28 dia nisy zany fandaminana naroso amin'ny le 13, 14 zany no matisan'ny kopy ho an'ireo ekipa efatra miatrika an'le lalao famaranana amin'ny championnat Analamanga zany hoe ny ADEMA, ny FC, ny Tana formation ary ny Saint-Michel. Ny marina dia alohan'ny anombohan'ny compétition dia efa misy ny règlement de compétition mipetraka amin'ny mandrapa famaranana ny championnat moa zany fa ao anatin'ny règlement de compétition tiako manamarina fa misy ny article mikasika ny poule des as io zany dia tsaratsara sao dia mitovy amin'ny politika indray samy mandika ny fandikan'ny tondrozotra dia isy ny famorina ireo filohan'ny club sy ny technicien rehetra anazavazavana ny fizotran'io poule des as io zany ho an'io lalao io amin'ny ngamba amin'ity herinandro ity na amin'ny herinandro manaraka fa mbola eo am-pandaniana azy izay zany hoe anazavana amin'ny atsipiriany ny fitsipy-dalao rehetra. Ho an'ny jeune zany dia akoatran'ireo U13 zay ny lalao nandritran'ny 18 journée match aller retour niaraka tamin'ireo Ligue 1 dia misy ihany koa nefa ireo école de foot misy eto amin'ny faritra Analamanga dia manomboka amin'ny voavita zany ny fanadinana BPC dia iainga ny fifaninanana ho an'ny latsaky ny 13 taona ihany koa sy ny latsaky ny 10 taona dia andeha championnat ohatran'iny nanaovana ny Ligue 1 iny zany iarahana amin'ireo club nanao tao anatin'ny Ligue 1 sy ireo club tsy tafiditra tao anatin'iny zany fa dia araky ny fivoriana androany moa dia ho tapahana amin'ny alarobia ho avy zao ny zavatra rehetrarehetra mikasika an'izay fa zay zany ny dingana manaraka ho an'ny latsaky ny 13 taona tsy latsaky ny 13 taona moa izy fa génération 2000 zany no mikasika an'iny latsaky ny 13 taona iny ho an'ny fifaninanana ho an'ny U15 sy ny 17 dia efa mizotra somatsara zao ny fifaninanana eny amin'ny kianjan'ny Bevalala sy eny amin'ny kianjan'ny Carion zay natao ihany koa ekipa folo dia miaona avokoa ohatran'ireny championnat ny Ligue 1 io mihitsy zany no atao fitaratra ao anatin'ilay izy. Ny fifaninanana eo amin'ny vehivavy ihany koa dia manomboka amin'ny herinandro ambony zany hoe amin'ny weekend manaraka an'ity zany no anomboka ekipa efatra zao nefa nisoratra anaranao dia ho atomboky ny ligue amin'izay zany ahafahana miatrika ny fifaninanana nasionaly Atsivatsy.